les filles tonga sondry atao fandarana cœur les tips androana reo dia hoentiko any amin'ny tontolon'ny lamaody miampana kokoa amina resaka fiakanjo ihany koa tsika ibasé amina resaka confiance en soi ihany koa araka iresadresaka amin'ny fitytsika amin'ity androany ity avelako ngamba izy ny présenté ny tenany amintsika rehetra. Falmeravany olosoa dia miravantsika rehetrarehetra amin'jery l'émission cœur les tips fitiny anarako dia gérante fondatrice ny Elekensi sa Elekensi moa boutique en ligne de vêtements ho an'ny vehivavy. Nenay atao fandohan'ny fandarana dia misy karazana tsaiky kely fandohan'ny lesy famaranana tsy haiko nefa hita fitita anatina vidéo tany dia ataontsika kely ngamba izay 2 3 4 tips ie mety malina ny olona ihany koa hoe inona ny tena nanosika ny fity amorona an'izay hoe hiditra kokoa amina resaka hoe boutique en ligne izay tamin'ny taona oviana ny atomboan'ny fitinanao an'io zavatra io. Za moa zany efa hatramin'izay mihitsy tia passionné amin'ny resaka lamaody fa tsy ny lamaody rehetrarehetra fa plus précisément ny resaka élégance dia nanomboako voaloha tamin'ny resaka boutique tamin'ny covid reny satria zany anatra teny Ankatso nisy fotoana tsy nianatra ela be satria confinement sy ny sisa dia ohatrany tsy hitako izay atao inona zany ataoko inona ny ataoko dia nanomboka teo koa moa zany raha ho an'ny olona rehetrarehetra mijery réseau sy ny sisa na tsikatra hoe tamin'io fotoana ny confinement io tena niakatra be mpanao vente en ligne sy ny sisa dia teo koa tapa-kevitra hoe andeha mba hanao ny ena koa zany dia izay ny tomboan'ilay izy. Raha boutique amin'ny fity moa zany mitondra an'izay hoe élégance izay soit koa avy ao anatin'izay moa zany hoe mot élégance be dia be ny olona samy manana ny fomba idéfinisiany an'izay hoe élégance izay raha amin'ny fity manokana ahoana ny fomba maritany fity an'izay hoe élégance izay femme élégante ihany koa. Ny élégance tsy ny fomba fiakanjo ihany fa mitomboka amin'ny attitude aloha ilay izy voalohany indrindra dia nefa antsika androany miresaka kokoa ny resaka fomba fiakanjo dia teneniko aloha hoe inona le définition an'ny élégance raha miresaka hoe façon de s'habiller voalohany indrindra ny femme élégante tsy be blink blink be fa zavatra simple nefa miatire izay aloha ilay izy dia zavatra tsy aona fiteny zany tsy dorehatra be ohatra ny tiakanjoko ity zao midorehatra tsy hoe tsy élégante ity fa ny tiako tena hoe misy couleur natao hoe élégante dia misy couleur tsy élégante mihitsiny dia ho resantsika miandalana iny any hoe rehefa inona sy inona sy inona no élégante ny couleur anankiray na tsy fa c'est zany le izy en gros hoe ny élégance dia simplicité plus authenticité. Ie matetika manko hoe rehefa hoe mot élégance zay dia hoe manam-panan-karena matetika hoe rehefa hoe ianao mihaja be dia ny olona zay tsy maintsy mihevitra anao foana hoe mpanan-karena be nefany ahoana ny hevitry fity amin'izay hoe resaka hoe tsy voatery mandany vola be izy zay vao afaka manao an'izay hoe look élégant zay. Izay indrindra ny antom-pisiany Elekensi be dia be mihitsy vehivavy mieritreritra an'izany tenendry izay tsy manana manao ndry be dia be mihitsy vehivavy mieritreritra an'izay tenendry izay hoe rehefa olona miresaka élégance zany tsy maintsy mandany vola be tsy maintsy zavatra marika be tsy maintsy ohatr'izany sy ohatr'izany fa nefa tiako fantatritsika vehivavy rehetrarehetra todika kely ato tiako fantatritsika vehivavy rehetrarehetra fa ny élégance tsy voatery hoe mandany vola be ianao dia izay indrindra ny antom-pisiany Elekensi tongava mijery ny pagenay dia hoe ianao mahita hoe way reto article reto marina ve dia ohatr'izany ny vidiny. Miresaka an'izay hoe rary izay moa zany ianao ahoana ihany koa ny eo aminareo ny eo amin'ny hoe nivoana prix par rapport amin'ny resaka qualité hoe tiako teneny azavainy fity kely zany hoe resaka qualité sy ny resaka hoe prix eo aminareo. Devisinay mihitsy moa zany hatramin'izay le hoe l'élégance sans se ruiner zany hoe tsy voatery vola be à partir ny 20 000 ariary dia efa mahazavatra ao amin'ny page dia mazava ho azy satria ilay izy aloha tsara teneniko eto ihany na tsara tsindriana kely fa ny article amin'ny Elekensi dia article de seconde main daholo tsisy hoe eny efa manomboka miditra mihitsy izay zao hoe mampiditra article vaovao tsy kelikely fa ny ankamaroany aloha hatreto dia article de seconde main fa nefa kosa ny article de seconde main raha dia tena miezaka mihitsy izay ny tenako indrindra manome izay tsara indrindra ho an'ny cliente be dia be ny cliente mahafantatra anay be dia be ny cliente tena lasa fidèle mividy foana matetika moa
lève shopping tena fataonay dia lève shopping iny misy cliente firy kokoa kely daholo nareo be dia be miverina foana matoa zareo miverina dia aleo zareo niteny hoe manahoana zany ny qualité sy ny sisa. Inona daholo ihany koa ny varotanareo anatin'izay hoe boutique en ligne izay? Ie, akanjo izay aloha ny tena base n'akanjo daholo fa rehefa misy fotoana izay manao vente privé dia mampiditra accessoire misy kiraro, misy sac, misy collier, boucle sotra izany. Izany hoe ny ao aminareo ve presque satria hoe élégance izany hoe akanjo mihaja daholo, zavatra mihaja daholo ve sa mivarotra? Ny tanora amin'izao fotoana mantsy tsy voatery hoe hanao zavatra mihaja be fa indraindray zareo liana amina resaka akanjo hafa ohatra hoe crop top sy ny jean distro sy ohatran'izany. Izany hoe mivarotra an'izay article izay ve nareo sa mijanona an'izay hoe look élégant izay? Ie, izay aloha ny anaran'ilay page élégancy dia tena miopana tanteraka izay amin'ny article classe, chic, rehetrarehetra. Tsy hoe ratsy akory manao crop top sy jean distro sy ny sisa fa ny anahy tena natokako an'izay satria style-ako mihitsy no vohiziko ao anatin'ilay page sy tiako apita amin'ny mpanaraka ny page ny cliente rehetrarehetra hoe femme classe, femme chic. Fa hatreto aloha mbola tsy mananeritreritra mihitsy izany za hoe apiditra article somary hoe street na ohatr'izay. Avy ihany koa hoe manoro-hevitra ny client hoe hamadika ho look street ho lasa look élégant. Ohatra hoe izao akanjo fity izao fotsiny izao ohatra ny commentaiko hoe nanao jean fity dia nanao veste. Matetika mantsy hoe jean tsy dia classe. Mamadika an'izay ve hoe na ohatra hoe niteny koa tsika hoe crop top dia afaka avadika ho look élégant ve izay zavatra izay sa manoro-hevitra ve fity? Oui, vao angikaingana kely tamin'ny nanomboka kelikely ty taona ty nanomboka nanapa-kevitra satria be dia be mihitsy ny arak'izay teny Endrisa hoe be dia be ny cliente tonga dia miresaka mivantana ao amin'ny page manontany hoe zaky misy ohatr'izao sy ohatr'izao inona ny look tokony hanaovako sy ny sisa dia be koa ny cliente no miteny anao hoe mety feky izao tandry mandefa sary izy dia miteny mety feky izao poziko izao ohatr'izao dia eo miteny zareo hoe jean dia gaga hoe fa maninona ny tenenareo hoe tsy élégante ny jean dia nanomboka teo no nitsiry ny hevitra hoe aleo ngamany manomboka eto aloha hanao vidéo kely manazava amin'ny cliente sy ny sisa hoe ohatrany ahoana ny fomba fiakanjona dia ohatrany ahoana ny anaovana ny jean ho lasa élégante. Misy zany ny pièce possible jouena dia lasa élégante le izy avy eo dia misy koa nefa tsy possible no élégante mihitsy dia ohatran'izay le izy. Amin'izay hoe ny olona mandefa message privé aminao hoe mandefa message privé amindry moa zany hoe le olona ve manjifa akanjo aminareo sa hoe andeha an-tany avy an'izay fotsiny hoe mety ve izao poziko izao? Manjifa aloha izy mijery izy dia manjifa dia avy eo amin'izay lasa misy za manko vao maingana mihitsy taloha efa araka ny teneniko teo hoe 5 ans eo zay 2019 5 ans zay nisy ny élégance dia nandritra ny 4 première année tsy nanana relation tamin'ny cliente fa juste hoe maka sary dia mitifitra sary dia publiena fotsiny dia mivarotra dia izay mividy izay tsy mividy fa nanomboka tamin'ny faraparany taona teo iny tonga saina hoe tokony tsara kokoa za raha manao créer lien amin'ny cliente dia teo nanomboka tsy hoe mivarotra tsotra fotsiny fa lasa manao partage lasa miresaka be dia be zao ny cliente lasa namako be mihitsy ny amin'izao dia netomboaly izy amaliko an'ilay fantanindry teo amin'izay mividy aloha zareo dia mahita anazy zareo hoe offerte be taloha za maro hoe fa labomba le izy fa amin'izao angamba mahatsikaritra ny akamaroan'ny cliente izay mividy zavatra ao aminay tsy manao zony hoe salama tompoko fa tonga dia bonjour aky coucou aky na natao andrisy ohatra izany fa indraindray jereko ihany safidy fidigany aloha le izy efa matetika tonga dia lasa izay foana mba hicréeko dia mialoha an'le lien miaraka amin'ny cliente dia avy eo amin'izay manjifa zareo dia lasa se sentir zareo hoe afaka mifampiresaka tsara aminazy zany zareo dia tonga dia lasa manontany foana avy eo zareo hoe misy ohatran'izao aky le blouse ny vidiko taty amin'izay ve mety hoentiko amin'ny événement ohatra izao inona ny afaka ampiarahako aminazy dia za koa tonga dia tsy misalasala mihitsy mamaly satria mahafinaritra anahy le miresaka surtout hoe resaka lamaody sy ohatran'izany dia
zay fity ihany koa ny teny teo hoe niditra antsehatra kokoa hoe fandray bebe kokoa amin'ny client zany hoe misy olona migérer fity ihany ve aloha migérer page fity hatreto aloha mbola za ihany mbola za ihany fa efa manana heritreritra sady be dia be koa za manko manana activité hafa ankoatran'ny page dia efa manomboka betsaka le cliente mitaraina hoe indraindray tena ela mamaly message dia efa misange mihitsy aza hoe apiditra CM dia hisy olona andray olona miaraka amiko fa nefa sady ohatra mampalahelo anahy izy fa za tena efa zatra be aloha hoe za mihitsy no miresa ohatra ny hoe matahotra sendra tsy voaray tsara le olona dia fa tokony hisange amin'izay mihitsy na hoe mampiditra community manager sy ny sisa fa efa andalan'izay izay mihitsy saika ho antaniko amin'ny fity hoe ahoana ny fomba higérer fity amina resaka hoe ifity no migérer page na eo amina hoe manana styliste manokana ve fity sa fity no micréer hoe fity styliste tena za tsy za fotsiny angambany manao préparation any article zany hoe le article vao avy alaina tany amin'ny fournisseur dia satria ny anay tonga dia prêt à porter sasany iny dia pasoana dia efa prêt à porter izy tonga any amin'ny client dia amin'iny ihany angamba amin'iny dia ny livraison zay ihany tsy za fa matetika na mandray appel na mamaly message dia za dia mamorona ny look rehetrarehetra koa dia za satria araka le antenako tao hoe style ihany no alefako amin'le page zany hoe zay zavatra varotako rehetrarehetra dia afaka matokonareo hoe afaka anaovako soma tsara mihitsy anaovako tsy ampisalasalana mihitsy raha za manokana ohatra ny hoe to dia styleko tonga dia styleko mihitsy le izy faiza ihany koa zay hoe inspiration kely amin'ny fity zay rehefa hoe créer look élégant fity ohatrany avy aminahy ihany angamba le izy fa satria tsy ohatra ny hoe mi-inspiré anahy raha ohatra hoe atao hoe zay hoe inspiration hoe olona première dame tena tiako be mihitsy ny fomba fiakanjony tena hoe ohatra ny reny nantany ny définition any élégance anandry tao fa ohatra ny reny any première dame reny atao fotsiny hoe mitenena olona hoe izy any incarnation any élégance tena hoe fantatrao dia any aminazy ny saiko voalohany dia izy angamba no mi-inspiré anahy fa akoatr'izay ohatra ny hoe za ohatra ny hoe mahita pièce dia mahita pièce dia za ihany manana le izy eo zay ihany koa nyresadresaka ny raha antsika tamin'izay hoe resaka élégance izay mialohantsika hoe hidirantsika any amin'ny resaka confiance en soi angambany aiza ho aiza nareo amin'izao hoe collection vaovao mety hoviana ihany koa no tonga zay misy arrivage isan-kerinandro misy arrivage araka le anteneniko tao hoe manao lève zay matetika lève shopping no tena hivarotanay matetika dia isan-kerinandro mahatonga arrivage dia misy collection vaovao foana zany isan-kerinandro misaotra ny fity ihany koa ny fampizaranay an'izay collectionnareo vaovao izay zao tsika dia hanaraka video amin'ny fity manoratsika an'izay hoe look monochrome izay ndahoara coucou daholy thème androany look monochrome na total look raha ohatra ka mila élégance sans effort ianao dia tena mety aminao ty thème androany ty akanjo mitovy loko fa samy hafa matière alainao fotsiny zany tsy akanjo mitovy loko amin'ny dressing anao dia accessoirise ianao tsara fotsiny ity zao bleu nuit indray hafa ilay ensemble vidiana miaraka ireny mihitsy fa ilay monochrome akanjo samy hafa fa mitovy loko fotsiny satria izay mihitsy ny ilaina amin'ny efet tsy eritreretina be nefa mivoaka mihaja be eo ihany ny couleur sy ny accessoire fa ny tena important ihany koa rehefa manao loko monochrome dia ny qualité sy ny tissu an'ilay akanjo anaovana ho an'izay mbola tsy mahafantatra dia ato amin'ny erigansi nareo afaka mahita tsara amin'izay qualité sy style ohatra amin'izao ato anaty video izao mihitsy ito zao gris foncé sy gris clair nampiarahana dia accessoire blanc raha toa an'izy tena tsy mahita anovany mihitsy ary ianao dia ataovy ny monochrome dia raha mila akanjo mihaja sy tsara qualité dia atao amin'ny elegansy manjifa merci de bye daholy par rapport an'ilay annonce anareo karakarain'ny girly tips dia atao anatin'ity vidéo ity ilay izy mivalinareo anatina commentaire question amin'ilay jeu hoe inona zany hoe look monochrome dia valinao anatin'ny commentaire ilay izy dia ho hitanareo tsy ho elety moa zany ny valin'ilay jeu atao en direct ny tirage
mahafinaritra be ilay izy sady tena hoe hitako hoe tena mety be ilay izy tsy voatery hoe mividy ensemble miaraka zany fa na zavatra rehefa hoe mitovy couleur fotsiny dia efa mampivoaka an'izay hoe mihaja be izay ie be dia be mihitsy be dia be manko ny olona rehefa miteny hoe élégance dia mieritreritra zareo zavatra compliqué be fa ny élégance araka ny teneniko tamin'ny voalohany teo hoe simplicité ianao fotsiny mila mahay misafidy hoe inona n'ilay akanjo ampiarahako inona ny matière n'ilay akanjo vidiko dia ohatr'izay ilay izy fa ianao zao tsy nalala hoe manao ohatr'izany fotsiny dia efa élégante tsy mahita tena thème ilay vidéo teo hoe élégance sans effort satria ianao ilay misy fotoana tsy mahita anaovana dia inona ary ny anaovako androany dia lasa fotsiny ianao mijerijery hoe inona ny akanjo mitovy loko ato dia hanao loko monochrome dia élégante ho azy zany hoe ny alalan'ny loko ihany koa dia efa afaka moaman'ilay izy zany ie iresaka hiditra amin'ny resaka confiance en soi ngambitsika be dia be amin'izao fotoana izao ny hoe vehivavy tsy manana fahatokisantena complexie amina resaka vatana io na ohatra hoe eo amin'ny resaka volo ihany koa ahoana ny inona ny conseil ny fitia manoloana an'izay hoe vehivavy tsy manana fahatokisantena izay conseillako voalohany indrindra aloha mila hitodika amin'ilay resaka aloha hoe resaka fomba fiakanjo satria amin'ny alalan'izay nitondrako ny torohevitra ny vehivavy be dia be mihitsy tsy mahatoky tena na zahara mbola tsy mahatoky tena fa io fatokisantena io zavatra ianarana tsikelikely io ianarana arakaraka ny situation misy sy ny zavatra ohatra izany fa ny entiko fotsiny izany hoe afaka miezaka ianao dia afaka mivoatra tsikelikely amin'ny alalan'ny lokonao hoe tia ivelany aza negligena mihitsy zany ny paozinareo hoe tia ivelany satria iny no mitondra fahatokisantena ho anareo dia be koa vehivavy ny olosoa amin'izao mieritreritra hoe lamodimody zany mandany vola resaka manambola hividianako lamody zany ve za tsy aleoko raha efa mananjany hividianana zavatra ho an'ny zanako anaovana sakafo matsiro ho an'ny vadiko fa nefany tadidio fa ny resaka lamody ny resaka fomba fiakanjonareo tia ivelany iny ny investissement tsara indrindra ataonareo amin'ny tenanareo manomboka izao esotra ho an-tsainareo hoe caprice ny resaka hoe andeha hividy akanjo an'ny tena koa aza raisina caprice tsony zany fa atao hoe zavatra tsy maintsy atao investissement satria plus ianao tsara ny paozinao hoe tia ivelany plus ianao lasa matoky tena ho azy plus ianao matoky tena plus ianao productive dia mavita zavatra tsara tsy eritreretinao dia ny conseillako zany investissez en vous-même aza mataotahotra izany mihitsy mandany vola ho an'ny tenanao satria ny tenanao ny investissement tsara indrindra ataonao eo amin'ny fiainana araka ny teneniko teo lasa miverimberina be ilay izy fa efa ny tena teo hoe rehefa matoky tena ianao dia lasa productive dia ny ahafahanao matoky tena nefany rehefa bien ianao physiquement hoe tsy manana hoe à l'aise ianao physiquement Iefy tiako hoe mety manoro-hevitra kely ny olona hoe afata ahitany hoe azon style mety aminazy kokoa ohatra hoe olona mahihina hoe olona botabota dia hoe zon style mety kokoa aminazy afaka manoro-hevitra tsara mihitsy asa dia efa manana projet izay mihitsiny zao alefako tsy ela ho lanceko tsy ela ho amin'ny page resaka relooking ilay izy dia eo satria tsapako loatra ohatra izany fantany indry izany be dia be mihitsy ny olona manontany ana ao amin'ny MP na tsy ao amin'ny MP ara fa miona amin'ny vantana misy fotoana manko za mietsena dia tena za karaha indraindray misy olona tonga dia manakana ana dia ny fiantsonitra zareo anazy ataony hoe fity fa ozy hoe élégance ozy izy nataony zareo dia gaga be hoe za misy mahafantatra ohatra hoe metsena soatra izany dia eo zareo manontany dia ohatra mahafinaritra be ana ilay izy dia izay koa natonga na nyteny hoe mety ho lanceko tsy ela koa izay projet relooking izay fa be dia be mihitsy ny olona manontany ana na mivantana na ao amin'ny page hoe ohatra ny ahoana ny paozy mety amiko aky fa za somary kelikely za somary ngezangeza eto sy ny sisa dia ao fa ho afy tsy ho ela izay zany hoe atao fiteo amin'ny page nareo ihany sa ho page vaovao mihitsy amin'io ihany ka tonga dia amin'io daholo ny zavatra rehetrarehetra za manko araka ny tena de base hoe tena atao page fivarotana fotsiny ilay izy fa plus ianao mandeha fotoana mandeha ny zavatra rehetra dia lasa fantatry ny olona ianao dia avy eo ny olona amin'izay lasa le zavatra tenen'ny olona anao no manampy anao ohatra ny hoe andeha anao zavatra hafa indray satria zareo ianao zao pub akanjo ohatra hoe robe dia zareo nefa rehefa mividy robe aminao sady mividy izy manontany ny conseil anao dia eo ianao hoe betsaka loatra le olona mila fanampiana sy conseil mode zany fa aleo fa eritreretina izay dia lancena fa tsy voatery miandry an'izay nareo fa raha ohatra hoe na tsy mividy ary nareo fa mandefa message amin'ny page fotsiny manontany resaka mode dia vonona foana ny amaly anareo satria zavatra
tiako le izy dia tsy reraka izany mihitsy ie be dia be ihany koa vehivavy amin'izao fotoana izao a complexe amin'ny resaka hoe kritika avy ety ivelany amin'ilay hoe kritika ratsy tenenin'olona hoe tsy haiko e tsy teny aho izany fa hoe amin'ilay hoe kritika avy ety ivelany ahoana ny avian'ny fity amin'izay hoe kritika ny olona réagirena amin'izay hoe kritika avy ety ivelany izay mba tsy hampacomplexean'ny vehivavy voalohany indrindra aloha teneniko anareo efa fantatrareo zany fa mbola veriny teninareo hoe tsisy vehivavy parfaite zany tsy ny vehivavy fa tsisy olombelona parfait zany fa voalohany indrindra ny étape dia mila mahay manaiky ny mahay ianao dia mila mahay manaiky ianao hoe tsara ianao na ohatra ny ahoana na hoe somary ngezangeza na tena kely loatra mila mahay manaiky an'izay fezay zany ianao hoe tsara foana nanamboaran'Andriamanitra anao zay ataovy ao an-tsaina foana hoe tsara ianao ny olona rehetra na io olona ataonao hoe idolanao io arany manana complexe io olona io fa nefa tsy hitanao mihitsy le izy satria hainy no manafina anazy hainy mikamoufle an'le izy fa ianao mila manaiky an'izay hoe tsy parfait za dia ny conseil ako zany aloha zay hoe acceptation de soi zay hoe be dia be tsy zarirany hoe manana complexe ohatran'izao itsy olona tiako be itsy koa nge manana complexe efa maninona ary tsy manakana anazy manao zavatra le izy dia izay no tiako ataonao voaloha hoe accepte eo aloha izay fezay dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra avy eo ie miteny an'izay ihany koa manoro an'izay hevitra izay fity dia taritiko kelany amin'ilay resaka hoe akanjo mampalaise kokoa satria izay no tena hoe ataon'ny fity manoro hevitra amin'ny resaka fiakanjo ie dia hoe fity ve manana torohevitra kely ihany koa hoe zao ny raha ohatra hoe raisiko amin'ilay olona ohatra hoe matavitavy sy mahihity eo ihany na atonony ihany koa arany hoe ianao ve manao hevitra hoe zao ny akanjo mampalaise kokoa sa hoe arakarak'ilay olona ihany io voalohany indrindra aloha zareo na verako misafidy matoa izy manao jupe manao je prends article anankiray dia tiany iny zany fa avy eo amin'izay izy sarotra be aminany tonga dia teny anazy satria izay tsy mihoana mivantana satria zany izay miresaka ao anaty message fa izy rehefa manontany kosa nefa dia tena mamaly hoe ohatran'izao sy ohatran'izao any mety aminao dia ohatran'izao ny vidinao amin'ilay manaraka fa tsy mividy an'ity tsony efa nisy sendran'izay tratran'izay hoe ka zay ve fity hoe nisy olona hividy akanjo aminao dia nanontany hoe mety aminah ve ty sa tsy mety aminah dia hoe fity manoro hevitra anazy hoe manao an'le toetra hoe ty efa mividy dia toroko hevitra any ity hoe mety na tsy mety arany efa sendra tratran'izay ka zay ve fity efa tratran'le ka fa za tsy manao an'izany hoe tsy maintsy mividy dia ataoko manaiky foana fa miteny tena miteny satria tiako hoe afa-po aloha ilay olona voalohany indrindra satria rehefa izy afa-po zay izy vao miverina mividy eo fa rehefa tsy afa-po izy dia tsy miverina mividy ka na hiteny arany hoe mety aminazy le izy nefa izy raha ohatrany tsy alaise manao an'le izy dia sarotra be zany fa teny hoe ohatran'izao mety aminao kokoa satria tsy maintsy miteny anao hoe ohatrohatr'izao miposiko dia ohatrohatr'izao le événement aleako ohatra dia eo za vao miteny anazy hoe ohatran'izao zany kay ny tokony akanjo fidinao satria ianao ohatran'izao dia manomboka izao ary rehefa amin'ny leva manaraka tia foana ny akanjo fidinao fa ny ka efa nisy matetika resaka tay tena sahirana be mihitsy ny vehivavy tsy ny vehivavy fa ny olona rehetra hoe tena tay ina ary za exactement iny nefa misy foana dia amin'iny kosa nefa ny sarotra be aminany teny hoe taina ianao na taina fa misy zavatra falefako any amin'ny zareo zay ohatra ny karazana tableau kely dia fenony zareo mirefy zareo dia iny ny tenenako moa afaka manao tomba masy fotsiny indrindray zareo mandefa sary dia miteny hoe mety tay ohatr'izao zany ianao na tay ohatr'izao sady iny olana be amin'ny resaka vente en ligne na hoe resaka zay foana matetika no olana kely amin'ny resaka vente en ligne satria indrindray izy miteny hoe tay S nefa ny ary izy tay ML dia avy eo tsy atonina anazy le akanjo dia tsy maintsy hoe averina le izy avy eo dia nefa n'izay tsy manao retour raha resaka hoe tay ohatra izany fa resaka misy hoe olana avy aty aminay zay vao manaiky tsara fantatra ihany koa zay zavatra izay eo amin'ny resaka hoe maquillage indray io ihany koa hoe misy importance amina hoe ampivoaka loka hoe mba ampamihaja kokoa ohatra matetika mantsy izao nefa henoko hoe ny frisé tsy dia mihaja kokoa dia na hoe maquiller trop koa ohatra zao ohatran'izay izany hoe misy mitondra importance be anatin'le resaka loka élégant ve ny volo sy ny maquillage voalohany indrindra teny voalohany indrindra foana ny volo aloha
mivola lohatra ny tsisy an'izany hoe curly ianao dia hoe tsy élégant misy ara vehivavy tena curly fa tena hoe mihaja be fa resaka élégance ohatra ny teneniko teo olosoa tsy misafidy hoe bika endrika volo sy ny sisa fa afaka élégante daholo ny olona rehetrarehetra na surtout hoe volo satria ndre ohatra ny teny teo hoe ny curly ohatra ny hoe tsy mihaja fa zany miteny an'izay fa ny curly tena mihaja be dia be mihitsy ny vehivavy fantatro zao hoe curly fa tena élégante be dia ohatra n'izay koa ny karazana volo rehetra donc tsisy hidiran'ny volo mihitsy ny resaka élégance resaka maquillage indray ozy izy olo soa teo maquillage no oui misy ny maquillage tena natokana hoe ho an'ny look tena extravagant be tena hoe na ho an'ny look street style dia misy natokana ho an'ny élégance zany resaka maquillage ny teneniko tamin'ny voaloha teo hoe simplicité sy authenticité rehefa zavatra simple fotsiny tsapanao hoe tsy tena bling bling be dia izay dia efa mety amin'ny resaka élégance donc tsy voafetra tsy voafaritra amin'ny resaka volo maquillage bika hoe alava sy afohy angeza sy akely ny élégance fa ny olon-drehetra afaka élégante daholo fa araka ilay teneniko teo hoe mila mahay mijouer any akanjo anaovana surtout ny matière sy ny combinaison ana hoe ty akanjo ty mety miaraka amin'ny ty akanjo ty sy ny sisa ravitina ihany koa izay resadresaka nataontsika teto amin'ity androany ity izay dia inona ny torohevitra azo arosony fitina astuce ihany koa tsy mivoana amin'izay hoe resaka élégance izay tsika voalohany indrindra aloha ho an'ny olona izay te hiova look satria be dia be mihitsy na hoe tsy te hiova look ara fa mieritreritra hoe mba hiopte an'izay élégance zay rehefa misy événement sy ny sisa dia ny tsaratsara totika ety angamba ny tsaratsara nataonareo voalohany dia mahafantatra ny morphologie anareo hoe ohatra ny ahoana zany ny morphologie misy isan-karazany morphologie ny astuce angamba no teneniko alohany ny ho an'ny olona surtout hoe ho an'ny olona izay ohatra hoe nijery an'ity vidéo ity izy androany dia tapa-kevitra hoe zany dia hiova look ka anao élégante foana manomboka androany dia ny astuce voalohany omeko anareo mahaiza aloha mahafantatra ny morphologie anareo hoe inona ny morphologie anareo misy isan-karazany morphologie dia avy eo amin'izay mila fantatrareo hoe inona natao hoe élégante dia avy eo nareo mandray inspiration amin'olona ohatra na miditra ao amin'ny page élégance nareo dia ao nareo no mahita inspiration hoe hiova look dia ato aloha nijerijery hanomboako anazy dia fahatelo manarak'izay manjifa ao amin'ny élégance nafinaritra ihany koa izay tafatafanerana tamin'ity androany ity izay na zavatra vaovao be ihany koa na ahitana zavatra mahasoa ihany koa mialohan'ny amarana koa fandarana angamba dia inona ny afatra kely tiany fitiapitaina aminay amin'ity androany ity ny afatra farany izany olo soa mialohan'ny hanaperantsika an'ity émission ity dia ho an'ny vehivavy moa zany satria ny vehivavy any domaine kokoa dia hoe manomboka androany reto aza raisina tsony hoe caprice no mividy akanjo ho an'ny tenanao fa raisy hoe zavatra tsy maintsy atao iny investissement ho anao satria ianao rehefa araka ny teneniko teo hoe rehefa mety ny pozinao rehefa bien dans sa peau ny olona anankiray dia lasa productive dia izay ny teneniko anareo manomboka androany aza mandray hoe fandaniam-bolana caprice fotsiny no mividy zavatra ho an'ny tenanareo fa zavatra tsy maintsy atao ao anaty to-do list isaky ny farany volana no mividy akanjo na isan-kerinandro koa raha fa ao aminay misy lève isan-kerinandro afaka mividy akanjo ianao amin'ny élégance isan-kerinandro dia raha te hiopte an'izay resaka élégance ianao na mba te ho lasa vehivavy mihaja dia tongava makao amin'ny page élégance fa vony izay andray anao atanandroa andray anao falifaly be fa tsy tezitezitra be dia tongava ao raha ohatra hoe hividy akanjo ianao raha ohatra ihany koa hoe tsy satria manko izay ny tena devisinay fa adiniko foana le miprécise anazy tamin'ity vidéo ity fa izay mihitsy neny hoe l'élégance sans se ruiner aza mieritreritra mihitsy hoe zavy hanambola hividianana zavatra ao zany anecdote kely ity olo soa izay matetika manao vente privé ary izy vente privé tsy hoe la ho avy amin'ny volana mety amin'ny fetiny reny efa akaiky izao dia zay zany manao stand dia za rehefa manao stand teo amamasiny izay ngamany dia nataony
zay ohatra izany foana rehefa manao zavatra tsy atao hoe zavatra anana fa to dia rehefa manao dia atao tsara natao tsara ilay izy a dia mandalo ny olona mijery dia mandeha ilay stand afaka mijery ny page nareo na olo sy efa nahita tsy fantatra dia mijery ny olona dia tena tsara kiny stand nareo fa izay tena tsy manam-bola izy satria atreretiny zareo hoe tsara be ilay stand dia hoe lafo fa nefany a misy arany a tao aminay stand tsy hoe ahoana ny tenenana izany tsy dia tena hoe karakaraina be fa nefa ao ny tena misy an'ilay lafo fa ny anay a efa fombanay mihitsy io hoe manao zavatra dia tena atao tsara mba hisintomana anareo aza misalasala izany mihitsy fa tsy hoe tsara be ilay stand akory dia hoe lafo be zavatra ao fa nareo ara no mitsofoka ao dia tsy ampozinareo hoe ohatra fa efa izany no vidy ny entan'ato nefa ilay stand mipoapoaka be dia izay no tiako tenena anareo aza misalasala nareo hoe tsy manana budget reo hoe za tsy manana budget izany anaovako élégante izany fa izany élégante izany lafo be sy ny sisa dia atongavatra ty amin'ny élégance dia atorony anareo ohatrany ahoana izany hoe lafo izany ny élégante fa mora dia mora ny ao aminay a ary ny olon-drehetra dia afaka élégante daholo hatramin'ny tanora ka hatramin'ny olon-dehibe dia misy ho an'ny taona rehetrarehetra ao aminay dia ny date ny vente privée antsika manaraka le 21 jusqu'à 25 mai ao amin'ny palais des sports fa ao amin'ny Kianja Barea angambany izy izay tsy hoe angamba fa tena izay a dia manasa antsika rehetra ho tonga amin'io fotoana io fa amin'io nareo afaka miresaka mivantana aminah dia afaka miresaka ela be eo antsika raha mila conseil nareo a dia amin'io koa nareo afaka conseilleko tsara hoe reto ny article mety aminao a na reto ny tsy mety aminao dia reto afaka fidinao dia misaotra tompoko dia izay matokisa tena dia manaova jetojeto dia fidio foana ny akanjo isaky ny faran'ny volana isan-kerinandro misaotra ny fidiany fampizarana an'izay torohevitra izay izay ihany koa nyresadresaka ny arana tamin'ity androany ity fa raha vehivavy miresaka izany moa izany tsy ho tavitra eto mihitsy zary mahatsiaro hoe be resaka be ie izay ihany koa ny resadresaka ny arana tamin'ity androany ity raha vehivavy miresaka izany tsy ho tavitra eto mihitsy ie azadino ihany koa manaraka amin'ny page élégance ahitanao karazana zavatra mora nefa tsara ie azadino ihany koa manaraka amin'ny pageny ahitanao vidéo maro isan-karazany nefa mahasoa ihany koa izay ny amin'ity androany ity babay daholo babay ataontsika le check dia 4 tips